Manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia misy sisan-drahona navelan'ilay rindrin-drahona ato atsinanan'ny Madagasikara izay mety mbola mimerotsak'orana betsaka ny amin'iny manodidina ny Antalasy Analanjorofo amin'io. Eny Miandalana kosa makany amin'ny Farady herinandro. Manaraka izany dia miha malefaka ny tsikony alizay na izany na tsy izany aza mbola mitoetra hatrany ny alin-drano vaventy mety manodidina roka hatramin'ny 3 metatra. Izany indrindra no isarihana ny sain'ny mpiandrika, indrindra moa ireo mampiasa lakana madinika mba hitandrina fantatra rehefa mivoaka ny ranomasina aty amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo sy ny morontsiraka atsimo. Raha ny toetrany androntsika ankapobeny indray dia araka ny efa nolazaiko teo, miha malefaka kokoa ny tsikony alizay, araka izany mitoetra ny zavona ny voamaraina ho an'ny faritra anatiny. Misava miandalana ihany moa izay rehefa mitsandratrandro ary manantena fiakaran'ny maripana isika amin'ny ety Farady herinandro ity. Mivinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina dia andrahoana mety arahana orana malefaka indraindray manodidina ny Antalasy, morontsiraka, Analanjorofo, torak'izay ihany koa ny manodidina ny Besalampy. Omaina ny faritra sisa raha tombanana hitoetra ny zavona na zavotany maraina ho an'ny faritra anatiny. Raha ny tolakandro indray dia azo orana tandrifin-drahona mety arankotroka indraindray ny aty manodidina ny Diana, Sofia ary Melaky. Omaina ny ankamaroany ny faritra hafa raha toa ka mety holalovandrahona arahana orana malefaka na hetiketika manify indraindray ny any Sava, Analanjorofo, Alaotra ary ny faritra Atsinanana. Mivinan'ny maripana manankatra ny amin'ny 3 na 4 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana, eo amin'ny 4 na 20 kosa ho an'ny faritra anatiny. Morontsiraka Atsinanana eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 12 degré ny maripana ambony indrindra. Tafidina 20 degré maripana ambany indrindra any Vakinankaratra. Mivinany toetry ny andro ny alahady indray dia hitoetra hatrany alohan'ny zavona ho an'ny tany iray manontolo. Andrahoana mety arahana orana tandrifin-drahona ny amin'ny tapany avaratry Madagasikara. Mety hisy tandrifin-drahona ihany koa ny any Avatovavy, Pitolany, Atsimo Atsinanana, mipakatra ny Tôlanaro ary ny ilany Atsinanana mahatratra ambony sy be. Hisy tandrifin-drahona mitsitokotoko indraindray ny any amin'ny manodidina ny aritany ny faritry Melaky. Ny faritra hafa dia tombanana omaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Mivinan'ny maripana tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 4 degré ny any Sofia, eo amin'ny 5 na 9 kosa ho an'ny afovoantany. Ny mivinany toetry ny andro ny alatsinainy ary dia mbola mitoetra hatrany aloha orana tandrifin-drahona aty amin'ny tapany avaratry ny nosy. Azo an'izay orana tandrifin-drahona izay koa ny aty Avatovavy, Pitolany, Atsimo Atsinanana, ny Tôlanaro ary ny ilany Atsinanana mahatratra ambony sy be. Hisy tandrifin-drahona iserana ihany koa morontsiraka ny faritry Melaky. Ny faritra hafa omaina ny andro na andrahoana mitsitokotoko. Mivinan'ny maripana tsy dia misy fiovana fa eo amin'ny 4 degré hatrany ny any amin'ny faritra avaratra andrefana, 9 na 17 degré kosa ho an'ny afovoantany. Morontsiraka Atsinanana manodidina 30 ka hatramin'ny 30 na 30 degré ny mahafaritra indrindra. Indra tolotra anao indray raha ny tahan'ny falitondrivotra teto Antananarivo nandritrika herinandro ity. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia antonony na ambany amin'ny ankapobeny ny tahan'ny falitondrivotra. Asaiko nanodidina na ambany no fetrany OMS avokoa ny rehetra voray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina ho antonony amin'ny ankapobeny ny tahan'ny falitondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Ao amin'ny manaraka io.